Kana izay anasantsika ny candidat anisany lasaka hofidiana filoam-pirenena eto Madagasikara sady izy ihany koa ny filoham-pamorona ny antoko politika azy FFM eto Madagasikara no mpamorona ny fiangonana apokalipsy na eto Madagasikara na ny ivelany Président Mailhol no vahintsika amin'ity fandaharana manokana ity miarabanao tonga soa eto amin'ny fahitalavitra eto an-tanàna ny Majunga. De miaraba ny Willy de miaraba ny Tony mpanao gazety ko miaraba antsika rehetra koa ato tokantrano ato mazatra moa de tsy maintsy arabainy tonton tantine ny ankizy rehetra eo ambony fandrinao mijery télé masotomana anao tratranay fisakafoanana am'izao fotoana zao fa de matoky afa atsirotsiro koa ny resaka iarahana amin'reto mpanao gazety reto amin'ity andro arivariva ity zany. Ya nisany namako anolotra ny fandaharana amin'ity alina ity Tony izay mpanao gazety avy amin'ny M3Tv sy M3FM tsara ihany koa moa no manamarika fa mandeha mivantana amin'ny fahitalavitra telo eto an-tanàna ny Majunga ny radio telenakay ny VIVA ary ny fahitalavitra ny M3Tv M3FM miarabana koa namana Tony izay anisany namako andahatra ny fandaharana amin'ity androany ity. Ya dia omerina ny fiarabana efa vitan'ny namana Willy teo ny efa nataon'ny Président Mailhol ihany koa atsika rehetra mpanaraka ny zao fandaharana manokana iarahana amin'ny Président Mailhol zay candidat araka mivolaza teo ao anatin'ny fiatrehana fitiana filoam-pirenena eto Madagasikara. Ya resaka politika manokana atsika androany Président Mailhol izay tsara mapetraka hoe amin'ny maha-pasteranao ve no resantsika eto sa amin'ny maha-candidat hofidiana ho an'ny filoam-pirenena. Resaka politika no resantsika efa candidat zany de na izay rehefa miezaka zany Willy miresaka hoe azatsona pasteur tsony fa tsy pasteur tsony nge zao fa président candidat président de sarotra be mamolaka an'le hoe candidat président fa candidat pasteur foana no votonina zany ka za miresaka eto tsy pasteur zany miresaka eto fa le candidat président tonga teto Majunga ianao nisy ny famorim-bahoaka nisy ny teny amin'ny lapan-tanàna sy ny toeran-kafiangonana nahoana ny hatreta ahoana feedback azonao ny tao anatin'izay fiaona tamin'ny voaka Majunga zay. Ny zavatra hitako aloha zany rehefa niditra teto Majunga ny fitsenana nanomboka taria Belbaka de niditra tatia tsara rano zany voaka tsara mandroso tsara mandroso de be da be ny olona eran'ny lalana zany tia le candidat Président Mailhol ary ataoko hoe ny 5 ny olona nivoaka ny arabe sy teny amorony arabe ny tsena de nanao hoe 5 za moa zany nanao sao fa ny anay tiany anay mba sy fanondro zany ny anay hoe ohatra zao ino hoe mba samy manana ny azy zany sasany mety ohatra zao ny azy ny sinina ny sasany sasany ohatra zao fa ny anay indray le mety misy dikany manokana ve iny fanondro iny misy dikany daholo zany renika eo zany amin'ny lafinankarena ny ara-baiboly zany de ny zavatra nampiasain'Andriamanitra ny ratsan-tanany zany anankitelo ihany tamin'ny namorona ny olombelona de tamin'ny nanoratra ny didy folo de le nanoratra le soratra tao amin'ny rindrina tamin'ny andron'ny Nebokadnezara mpanjaka tany Babilôna zany le hoe mene tekela ho paresiny de fanondro no nampiasaina zany hoe misy fahefana zany le fanondro n'Andriamanitra de Kristy koa rehefa mandroaka devolo koa izy de mitondro le olona fanondro zany misy pouvoir zany iny de rehefa manondro zany de tsy misy an'izany manondro zany hoe nikikely na nindrona na nikibe fa tsy maintsy le fanondro de ity zany mba famantarana fakafantarana CFFM kideona fandresena miady amin'ny fantrana tondrony fantrano io zany de potehany io fantrano hoe miala ianao ry fantrana eto Madagasikara zay dikan'le fanondro ataoko hoe mora tao samy mahay manondro daholo ny olona tsy ohatrany hoe manofinofy avy no pasteur hoe na ny Gideona hoe anondro de hoe miala amin'ny fantrano aka tsy maintsy arahanasany zany zany finoana arahanasa zany fa tsy hoe korony hoe manondro fotsiny ianao de mipetraka eo amin'ny sezy eo de inona ny fantrana iala am'izany anatin'ny projet de société no no anampiarana an'izay le edivina amin'ny fantrana zay fa hoe apetraka aminao apetraka amintsika malagasy izany mino fahazoresena ny fantrana tsy zay ny dikan'le hoe manondro zany hoe manondro anao fa aty amintsika ny lakile ny fandresena ny fantrana raha miray ina antsika malagasy
ianao ny tompony lakile andresin'ny fantrano fa andao iaraky ary lasa nalaza be le terme lakile tatao to nareo candidat betsabetsaka candidat resaka lakile ka ny hira koa ary lasa misy lakile daholo ya ona pasteur ararotiko tamin'ny raiky amby folo ny volana marsa no nanambaranao hoe nanambarana toko politika zay GFM nanolorana anao tany amin'ny ANTC zay raha tsy dira tany Ivato candidat lazao aminay to hoe inona tena nanosika anao maro no hiady amin'ny fantrano ianao fa tena naresy lahatra anao tanteraka fa hoe za tsy maintsy candidat efa tamin'ny 2013 tsy nanao izay indrindra ka marina zany ka le izy ngely hoe za hoe amonjy ny firenena malagasy ty efa tamin'ny taona 2000 ankeny voany zany izy milalay taona 2000 l'an 2000 de nisy reny faminaniana be tabe reny Wili moa mbola tsy de mpanao gazety tamin'izany fa toniny efa mpamatrapatratra anaty tamin'ireny adivitra reny teto Majanga de reny faminaniana maro isan-karazany voaka reny ny alan'ny professeur Zafy verenany amiral Ratsiraka ny alan'ny Flora Tsiraka ny atongavan'ny Flora Valomanana adivitra be tamitsika teto Majanga daholo inge reny reny de ny alan'ny Flora Valomanana ny idiran'ny fitondrana teteza mita de eo koa ny tamin'ny teteza mita zany tena natson'ny fitondrana teteza mita mihitsy tamin'ny 2010 tamin'izany ny fampiresaka tamiko reo tompona raikitra ambony niaraka amin'ny filoha teteza mita zay naniraka ny olona akaiky anazy tamin'izany de niresaka ny amin'ny hoe ahoana moa le faminaninao pasteur Mailhol de rovina ny fifidianana raha araky ny faminaninany aminao any de anao ve irotsaka ho fidina rehefa mandeha ny fifidianana de nambariko tamin'zareo hoe tsika zao mbola anatin'le faminanina fa ndrepera farany de ny Flora Valomanana hoe lasa ave amin'ny 2009 de isy raha mandrika de lasa tokoa Flora Valomanana nisy ny raha mandrika ianareo zany zao le mpitondra voalohany araky le faminanina ny menana hoe ianareo misy mpitondra roa orinan'ny Flora Valomanana zay vao ianao nitondra fanjakana ka ianareo manontany hoe rovina ny fifidianana za aloha tsy fantatro 2010 io zay miresaka na ho taonareo 2011 na 2012 na 2013 ny fifidianana fa za tsy milatsaka am'izay fifidiananao satria tsy mbola izao a le olona faharoa hitondra eo fa mbola hafa no hitondra eo fa aorinan'le olona faharoa io vao hitondra raha araky le faminanina zay nomena anazy zany de aira tsy latsaka renao zany ny andao riariasa ozy izy zareo amin'ny fifidianana de zay zany nampatonga anay nanoana ny candidat toanany natolotry mapara tamin'ny 2013 satria tsy mbola fantatry tsy mbola izatsina ny tonga ao fa le datin'le 2013 tsy diso fa le faminanina ny mena zany de hoe rehefa afaka 10 taona zany hoe aorinany 2013 ianareo zany vao hitondra fa zay le tena afaka après iny zany tsy voakajina fa 10 taona foana ny tao-tsaina hoe nana repera zay 2002 hoe ho lasa ve Ratsiraka de raha lasa Ratsiraka de ny repera faharoa tafaperaka Flora Valomanana de ny 2009 de rehefa nitranga daholo zany zay aty amin'ny 2010 zay vao nahitan'le fanambarana hoe le fanambarana nge afaka 10 taona de dikany zany après 2013 zany vao tokony hitondra zay fa tsy 2013 nefa ny tobila fa nitsoratana 2013 daholo maty ny vavan'ny olona eto zay ty zany fa de mialany tanteraka am'izay le mampamsa maminano sandoka de ny tatazana le vavan'le olona fa tsy maninona satria za tsy afaka hidepase ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra tao fa zany za iny nanao diso ny analyzina an'le faminanina fa ny tenin'Andriamanitra tsy diso de tonga de fitondrana teteza mitany tsy nino an'izany koa satria le izy zavatra ara-panahy spirituel zany le faminanina tsy mitovy amin'ny analyse politique ny logika ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany fa naino an'izay ny fitondrana teteza mita de naino an'le hoe mbola misy mpitondra hafa manaraka anareo ao zay vao tonga de ny logika ny politika tamin'izany de hoe ahoana moa ny ampitombona an'izany faminaniny Mailhol zany atsika zao ny tompony fahefana ny kototsika ambony be zao de izy fifidiananao de olona hafa nitondra ao fa tsy tsika tsy manaiky an'izany tsika zany re nefa tsy nanometsiny an'zareo satria zavatra analyse politika tsy mitovy amin'ny analyse spirituel de zany nampatonga ny filoha teteza mita mbola nirotsaka tamin'ny 2013 satria ny anjera 2013 le fifidianana za zany raha olona mitady fahefana raha olona mitady voninahitra mitady arena
teo filoham-pirenena de nanao a 2013 satria nianjera 2013 le élection de nanao mivitsy raha nitady an'izay fa saingy ny fantatro hoe maty eo raha miditra ao satria tsy mbola iza le olona mitondra faharoa araky le faminanina fa ny analyse nataony an'le faminanina ny diso de zay nanoana ny fitodrany tetezamita fa zao ny filohan'ny tetezamita sy ny mpanaradia anazy mpanao politika de nieritreritra hoe diso zany analyse-ny faminanina zany fa itsika ny miditra eo ary raha ndrotsaka tokoa ny filohan'ny tetezamita tamin'ny 2013 de lanjo matsara tokoa izy satria ny président perinasa am'izao fotoana zao ary natolo ny laniko vao mainka ry izy ve nindrotsaka ny tsy ho lany de satria ndrotsaka izy amin'ny analyse politika hoe tsy mitombony zany fa tsy zangy nanangana ny filohan'ny tetezamita tsy rotsaka nahazo an'le niny fahafaranao keliny a de vita de miteny nareo mirahalahy de ina zavatra nitranga rehefa tsy afaka nirotsaka ny filohan'ny tetezamita de ina zavatra nataony anototra candidat zany tsika iny zany atao hoe dernière carte de lany tokoa le candidat satria le faminanina misy olona hafa mitondra manaraka anareo fina zavatra nitranga le fitondrana am'izao fotoana zao ne tsy mapary asy vema le fitondrana am'izao fotoana zao natolotry mapara fa tsy mapara intsony ary lasa ny fandona mihitsy ary zareo reo de nidika an'izay de anatin'le faminanina mihitsy zany tsika zao de tonga am'izay le antso tamiko am'izay tonga ny fotoana tamy 2017 deuxième collégium nataony atao Tananarivo raha ny tokony hoe zareo ohatra hoe za manao calcul politique 2016 a zany tam'le collégium voalohany nataona iny na de tsy tanteraka ary ny 2013 mbola ny déborde be ny tao amin'ny collégium 2016 de tamin'iny any tokony nanao déclaration za irotsaka fa ohatrany metimety any izy ty Tonis William raha zao fandehany zao fa za tsy nahazo baika avy amin'Andriamanitra ko inona moa nitenenako hoe za irotsaka fa 2017 izy io vao tonga 2017 vao tonga hoe lasa von'izay fa ametraka anao am'izay za saina tonga n'le ya resika ny fanontaniana mikasika ny faminanina tamin'ny taona 2010 sy 2014 efa nilaza hoe faminanina no hitondranao eo amin'ny fitondrana raha atao amin'ny terme eto Majunga zany efa nadonanao tamin'ny poto zany vahoaka malagasy satria disokady zany ianao raha ny faminanina azonao ny olona zany mieritreritra hoe ty ndray candidat Mailhol mety mbola ho adonanao amin'ny poto fanondrony ve ny vahoaka malagasy ao anatin'izay faminanina zay so ilaza manaraka hoe diso indray ny calcul tamin'ny faminanina ny sera ataony se mba mihajahaja koa zany filazany sera zany fa ny kristianina raha tonga de ope evangelika mihitsy de vo mpaminany sandoko tonga de zany mihitsy ny langazy mivoaka fa tsy tanteraka ny 2013 de tsy tanteraka tokoa le 2013 nefa nakaiza zao tsika niadana ve zao ny malagasy vavy ny problème ny syndicat sy ny mpiasa-panjakana rehetrarehetra ny dahalo izao fantrana iainantsika zao ny kolokolo ny rehetrarehetra sy ny sisa ny arenatsika de tantely afadrakotra daholo tsy tanteraka ny 2013 de aiza zany tsika zao satria hoe tsy teo pasteur Mailhol zafa nitsotra ny an'Andriamanitra tsy diso fa zay tsika olombelona no mety diso tsy nahinanao analyse ny zavatra tiano resahana so de mbola zay ndray zany zavatra hipetraka tsy haina anao analyse indray mandeha zany sa efa vita analyse tena nasina conclusion mihitsy hoe efa tsy maintsy zay le izy fa tena efa baiko avy any hoe lazao am'izay le izy lazao le izy zay natonga an'le fanolorana tary amin'ny ANC hoe zay nampatonga ny fanolorana tany amin'ny ANC satria ny fiangonana tsy afaka manolotra candidat fa tsy maintsy natoko politika ny manolotra zany ankefa niomananay zany nge natonga lefa nanangana toko politika fa tany 2012 de efa natsangana ny toko politika tsy ny problème eto amintsika olona tapotapoka daholo ny tonga amin'ny fanjakana de eo vao manangana toko politika de manaraka daholo le fitady toerana rehetrarehetra mamadika palitao daholo zany fa zay efa fa nitsangana efa hatramin'izay ny toko politika tonga ny baiko hoe andana lazao am'izay fa metraka anao juin 2017 ny tonga io afatra io nazary mikorotana ny lohako inona ndray ty Jehova tsy matiny vavany olona eto ndray teniteneny zany ngamba de araky ny tenyny teo hoe adofotra ao poto ndray fe zany ny olona amty faharoty ary ohatra ka miverina tsy milatsaka aloha de adoloko de adofotra ao poto tokoa izy fa zava tsy verina tsony fa efa lasa ty satria fahazoko daholo ingeny any confirmation men'Andriamanitra ana toke raha zavaiko aminao reto izy de zao ny fandehan'le izy mois de mars zay tamy 2017 efa nahazo fanambarana avy tao amin'ny fanjakana hoe
omena toerana am'izay zay gouvernement vaovao itrango ziziny président parti politique de zay mantsenigarany io zay sitrapon'andriamanitra ihany zandry raha sitrapony eo lany ianao azo toerana de mena ianao raha tsy mahazo de tsy mena ianao ka mahazotsika misaotra an'andriamanitra tsy mahazotsika misaotra an'andriamanitra satria zay nanoana nyty fanjakana ty fa tsy nimena toerana mihitsy zay nandritry ny fitondrana zay nisy teo na sénateur désigné na isena ministère na chef de région na isena chef de région tsisy toerana nomenanay fa sangany tapatapa tam'izany na hoe tsisy manaiky an'izany fa ndoety nandalambe de nandrasana bon zay zany fa hoe azo toerana zany tsika tonga ny voalohan'ny volana juin tonga le afatra lazao mivoaka am'izay fa metraka anao ino kato le izy tonga de zao ny réflexe za tsy teneny zany tony olona maty amba vavany olona tsy faketana tsony tony misy olona ina ny tenenako zany fa tsy teneny zany verimeriny natao le izy nandritry ny herinandro lazao fa metraka anao am'izay amin'ny collégium mafaharoa ataonareo io de mbola niasa loto ihany tsy zava tsy teneny zany fa farany eniko foana l'izy de zao nataoko de sokafako ty baiboly ty de zay fandehany ihany fandehany fa raha mahita teny ato milaza hoe lazao teneno ambarao torio de ho lazaiko zany raha tsy mahita an'izany teny zany a vo sokafako ty baiboly ty andriamanitra nao vononao fahateto za tsy teneny zany teo rehefa tsy hitatsony zay anaovana ny vavany olona sy nyrerarera miteniteny fatany an'izany ray hoe lazao am'izay sisisa fa vo sokafako rizy mirahalahy le baiboly zao ny teny hitako tao dana lazao amy zanak'Israely na iaino izy na tsy haino fa taranaka maditra ary ianao aza matahotra azy ao manko tsy misy manao dana lazao amy zanako vangain-drano tsisy an'izany anatin'ny baiboly eo fa zanak'Israely daholo ny teneniny eo de mazava nge zany le message nomenana nangovotra teo am'izay inona no tao am'ty fa tsy maintsy horesahany ty zany de mety antanynareo fa ngamo tsy apetraka fa hofidiana indray zay zany fatanina saika ho apetraka tanareo ary zany zay nge lazako tonga de fa fantatra anatin'ny saina na itsika pianao ta rehefa mieritreritra an'izay hoe tabataba hoe apetraka zao ilatsaka indray de inandray ary zany de samy fantanina mipetraka amiko koa zany apetraka amin'ny fomba hoana moa zany andriamanitra zao ny valiny fomba telo nazona mametraka olona amin'ny fitondrana ny voalohany mametra-pialana ny filoham-pirenena na voan'ny déséance ny filoham-pirenena na maty ny filoham-pirenena na misy aretina tsy hafahany mitondra fanjakana tsony de sy maintsy miala le filoham-pirenena tsisy fifidianana de mametraka olona anankiray eo fa raha ny ralam-pandrenana izy no mapetraka de tsy amin'ny alalan'ny fifidianana zay tsy amin'ny alalan'ny fifidianana zay fa amin'ny présidentiena no apetraka olo fa tsisy fifidianana apetraka mivantana le olona raha ny ralam-pandrenana ny faharoa ndray nazonao mametraka olona ao ndray de ty midina an-dalambe mitondra vahoaka maro be de mandeha ny grève générale de mandeha am'izay fanonganana amin'ny président république hoentina any am'izao ny rozy ny olona ho faty de raha mandrika de miala amin'ny président république de tsisy fifidianana ndray zay fa inao ny apetraka eo exemple mbola tsy ela ny atsika tamin'ny 2009 ny siny tetezamita fa tsisy fifidianana zay William Sitonia zay ny fametran'olona faharoa fametran'olona fahatelo amin'ny fitondrana fifidianana de lany ara-dalàna ianao zany de vahoaka zany nametraka anao ka misy telo reo ary zany nampiasany loko inona no lazaina amin'ny olona hoe ametraka a Jehovah de raha nytaninareo telo antaninareo mirahalatsika tokontrano hoe ahoana fomba ametrahana anao de iteny ve za hoe ivavaka mba ho maty le président Pernas tonga de za mipetraka ao nefa zato président sena de fa tsy miady zay hidina an-dalambe ve za mazaka olona hidina an-dalambe ary mbola mihoatra lavitra noho ny député 73 teo ary ny olona zato akory raha hidinao tonga hatrany Ambojatovo feniko raha hidinao fa tsy ny fanjakana io tsy mialaala fotsiny zany na feninao ry fa tsy maintsy mitondra olona atao sorony ianao vao miala io tsy mety ampiko zany amin'ny mahapasterana satria hitondra olona an-dalambe ianao ngam-panjakana satria tsy zay misy ao anandran'andriamanitra anazy tsy hitondra olona atao sorona azy ao fitondrana ny fahatelo fifidianana amin'ny ara-dalàna de raha nao fanambarana ary zany de inona de ndao le fahatelo io zany nanaovana fanambarana de zay nampatonga an'le hoe irotsako fidiana fa ho avy ny fotoana ametran'andriamanitra ana zay ve midika hoe fa fifidianana no alany anao sa mbola tsy niprésise ny faminaniana mihitsy hoe izy amin'izy ny tany saina teo no ametrahana anao eo aka ny tena ametraka izy de tsy detaheny tampoka apetraka any amin'ny lalany momba amin'ny fomba hoana de anao zany zay nge le manao analyse an'le faminaniana anao zany de raha no analyse an'le faminaniana tsy mety amiko ny hidina an-dalambe hitondra olona atao sorona atao vahoaka
ohatra zay efa nisy tamin'ny 72 91 2002 2009 le olona nge maty fotsiny amin'le sorona atao fa ny fiainana mbola vao mekrizy ihany de ny mpitondra ihany tsy nahazo fahefana amin'le olona noentina natao vonoina no mahazo tombontsoa sy ny mahazo ny arena rehetrarehetra fa ny vahoaka mahatra vidim-piainana miakatra ny fahefamividy mitotongana ny kolokolo manjaka ny tsy fandripalemana manjaka ny fangalarana ny tanin'ny olona mahantra sinsisa manjaka grevy daholo ny mpiasa rehetrarehetra mitaky zay tadiaviny ny avantaziny ny amin'ny teny sinsisa tsisy azo fa ny mpitondra ny mahazo an'izany rehetrarehetra zany nefa le vahoaka maty donc tsy mety aminany hidina andalam-be anao an'izay ona pasteur matetika rehefa mbola tsy eo amin'ny fitondrana ny candidat anankiray dia milaza azy fa avita zavatra rehefa tonga eo ohatrany zavatra hafa amin'ny lazainy no ataony eo enao hoe masamy lokaloka mihitsy amin'ity malagasy ty fa raha tonga eo amin'izany fitondrana zany candidat Mailhol de tena misy mesure radicale mihitsy ho raisina amafana ahafana mampitraka ny farim-piainana malagasy ny Madagasikara projet de société no ihany nge mitondra an'io zay fa nanomboka tamin'ny taona 2000 nefa niomana amahana ty problème mety amintsika ity ina ny problème mety fantrana zavatra telo fotsiny ny projet de société ko mahafehy mamahany problème mety amintsika voalohany toke 3 F le izy voalohany ny anarany toko politika ko fotsiny lefa mitondra hoe fandresena ny fantrana Gideon fandresena ny fantrana eto Madagasikara tsisy anarana politika mitondra anarana miady amin'ny fantrana zany fa vava daholo no mandefa ny anarany toko politika ny tsisy miady amin'ny fantrana zany dika zany voalohany fandresena ny fantrana eto Madagasikara ny faharoa famerenana ny tandalana eto Madagasikara ny fahatelo famerenana ny Elysée-Barsa io zavatra telo fotsiny velabelariko projet de société ko de mivahy fantrana io de miteny anao hoe samy miteny an'izany daholo nge ny olona fa rehefa ohatra tsy zavatra hafa nataony normal daholo nge zany fa raha ohatra izay ndray nitondrana anazy de dikan'izany aza mitady olom-baovao aza manao fanovana raha ohatra zay nitondrana ny eritreritra hoe aio teniteny an'izany daholo fa rehefa tonga ao tsy hitakorony zay atao de averenao ihany le taloko ino moa ny problème averenao ihany le taloha zay mbola tsy fay tsy nge fa nananana namerina ny filoratsiraka de sy fanatanana tamin'ny filozafy de namerina ny filoratsiraka hoe avereny ihany raiky alataloha fa tsy mila olom-baovao zany e zany olom-baovao zany mbola tsy fatara koa zay ataony zany sinsisa de raha zay nitondrana anazy oa de ataovy an'izay fa za averiko za tsy hitomany filoham-pirenena izany ary za tsy nitady toerana am'izany filoham-pirenena izany fa raha nitady an'izany eo 2013 de fa nanao fa nitombe 2013 angeo le fifidianany fa mba nialanenina ihany hoe aloha zany opapain'ny olona divoly sy mpaminany santo koa fa aloha hitondra ihany ro satria tsy mbola anjarako zany fa aizytsika zao e aizytsika zao aiza le firenena am'izao de tonga ny fotoana de zao raha ohatra ka tsy mahavita ny zavatra izay niteneniko tsy nanoran'Andriamanitra za lazaiko nareo mirahalahy mbola ratsy fihafarana n'izao mpitondra misy ny teoloha rehetrarehetra ro koa ny hafarako raha fa tsy hahiakalesina am'izany koa de za olatoke raha nahazo folo avo eny reo mpitondra teoloha reo sesy tany tany ivelany tany potika ny fanana tsinsisy mety mbola mihoatra lavitra an'izany no mahazona raha tsy havita satria ny olona nge am'izao fotoana zao tsy azonao mpitana zany tsony ary za mahita am'izao fotoana zao tsy azonao vidividina vola zany tsony ny olona na de mandra ary am'izao fotoana zao fa efa manana ny safidiny izy any anatiny any manana ny safidiny betabe nge ny miresaka amiko izy mirahalahy hoe aiza moa ianao ty tafavoaka am'ireo candidat matanjaka be reo Mailhol zay ndreo nidirako pasteur amin'ny candidat Mailhol hoe ny gasy mana firenena hafa ihany koa de matetika ny candidat misy ny candidat atao hoe matanjaka zany ny eto amitsika tsy lavany zany za tsy hanonona candidat eto fa fantatry ny olona hoe izany fa candidat hitan'ny olona le masony olona hoe matanjaka za tsy hanao izany na candidat matanjaka amin'ny lafininona zareo matanjaka amin'ny na popularité na hoe efa nitondra teo na ohatra zany fa am'izao mbola naharabola enao ilatsaka tsy mba nanana kely anao fa zay hoe ifandona am'dralary tena vonina marina ve na resaka base zany
za lo base efa roapolo taona efa nanana roapolo taona nefa nivoaka ny déclaration raha andeha ny fifidianana zay efa manana olona roa isaky ny bureau mpifidianana eran'ny Madagasikara miampy ny spectateur ijery ny voka-pifidianana anisa vato efa vonona koa ny fitaovana hoentina telefone Android isaky ny bureau mpifidianana anankiray akasary ny voka-pifidiananao sy ny PV eo andefaniny amin'ny QG-nay de efa après koa ny informatika irekolta ny rehetrarehetra io ao anatin'ny adiny 4 fotsiny de efa hita ny tendance rehetrarehetra zany amin'izy de zao nareo milaza hoe matanjaka be ny candidat adversaire de hoe ina ny erzika hoetiny nefa teny olona de hoe ny fahefany vola raha vao fifidianana zany ny miasa ny herin'ny vola miasa raha vao fifidianana zany de anao very Mailhol pafolo karena kely io mba ampelantananao de ina ny avitanao an'io ianao tsy mbola nanondrana boîte de rose tsy mbola nanondrana volamena tsy mbola nanondra vatsoa tsokosoko tsy mbola nitondra fanjakana tsy manana ministra na iray kory niary amin'ny fitondrana petra ianao fa aza mirediredy eo fa afaparaky io ianao mbola vomafy mihoatra ny tamin'ny 2013 eo ndray ianao de zao navaliko n'le olona mariny zany miasa ny fahefany vola sy ny herin'ny vola fa za tsy nirahana vola tsy fahefany vola naniraka ana fa ny herin'Andriamanitra ny fahefan'Andriamanitra naniraka ana de za miady amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra fa za tsy ady amin'ny herin'ny vola sy ny fahefany vola nanao metininy zay tany marakara tany farafangana za fa miteny za tsy zara menaka za tsy zara vola za tsy zara kasikety tsy t-shirt zany rehefa tsy lanin'ny olona de zao za tsy anao fampelezana baolina zany na fampelezana maillot na menaka na vary fampelezan-kevitra nataoko ny projet de société no azavaiko de zao raha mety amin'ny vahoaka zay de manana ny safidiny izy tsy mety amin'ny vahoaka zay satria tsy mbo mizarazara de manana ny safidiny izy fa nanao metininy zay tany manakara tao amin'ny kianjan'ny démocratie filarana efa ny 5 km tsisy mizaraina vola ro olona reo naniariary niaritra tao reo mandrapatonga ny amin'ny fito vita ny kabariko sy ny rehetrarehetra ny ala avy tao manakara zay vahoaka zany amin'ny valo sasany alina ndray zay vao tonga tany farafangana ny apitsorivany amin'ny valo sasany alina reo olona niatrika teo reo zany amin'ny telo de efa tao za mbola nandeha tany Lokomby any Maroala satria avy any zany vivin'ny papako de any zany tandrazoko de reo mpanjaka tao reo zany mbola niandry nitsodrano satria zay vao nisy zanaky ny sud-est zany manakara satria za teraka tao manakara papako avy eo vohipeno Lokomby irotsaka filoham-pirenena de nitsodrano reo ray aman-drenireo nitsodrano any amianakavy mivady aman-janako zany de taraiky tao zay amin'ny enina zay vao afaka tao amin'ny toeran'io akany farafangana zany amin'ny valo sasany alina zay vao tonga tany fa tsy mbola latsaka ny 4 arivo ny olona mbola niandry teo nefa amin'ny valo sasany alina tsy nisy zarana menaka reo na volana iny tonga eto Majunga koa zany tsy mizara vola tamin'ireo olona nanatrika metinina reo na ariary satria iny vao tonga ary na zay tsy FFM ty tsisy vola tsy nizara menaka tsy nizara t-shirt na inona fa de hoe hoafy Président Mailhol tondra ny heviny olom-baovao raha ny zava-misy fa eran'ny lalana ohatra ny belobaka anakaty pita hoe pa ok Président Mailhol efa tsy pasteur tsony ny olona na Président Mailhol ok manona anao zay fa misy ndraiky sasany hoe sambo manana ny heviny tsinonako sasany efa manana candidat kosa ve anoana anao fa ataoko hoe 5 ny olona tamin'iny lalana iny ngamba hoa tena kaka fotsiny hoe tena efa mitady olom-baovao marina zany le olona fa de za ty ve ny tena eritreretiny olona de misy ny laza hoe tsy enao ndray reo Majunga ao nge fiefiny mapara tsy mahazo leo enao reraka fotsiny ianao eo na de olona mizery Mailhol za resanana fa jerevy tao jerevy fa tsisy nizarana ininona ne reny ka ianareo miteny hoe mitsatsy ny herin'ny vola ny fahefany candidat reo matanjaka be fa ireo candidat matanjaka reo nge tsy hoe candidat vaovao efa teo daholo reo zany efa manaiky fa tena matanjaka tokoa reo ary tsy azo sous-estime anao fa matanjaka reo na amin'ny herin'ny vola na ny fahefany vola satria efa nitondra manana ny rehetrarehetra fa
raha ohatra mbola olalovina mivola foana ve le vahoaka sy le firenena azy manao fanjakana za aloha dia milaza antsika miara-milaza eto a fa ny fifidianana ohatr' zao tokoa aloha dia tena fampiasam-bola ny raha atao hoe mpanao affaire na business dia ny fifidianana ny fampiasam-bola tsara indrindra satria nahoana manana 5 taona anao raha lany amerenana ny volanao miaraka amin'ny bénéfice manana 5 taona anao amerenana an'iny ary assuré ny vola laninao fa tsy maintsy hiverina mandritry ny 5 taona dia io zany tena fampiasan'ny mpanambola vola mihitsy ny fifidianana zay manambola rehetra dia mampiasa mizara arak'izay tratra satria fifaninanana io za tsy manometsiny ny mpanao politika manambola tsy fanomezantsiny mihitsy zay fifaninanana io zay manana moyen dia mampiasa daholo fa zao ny zavatra misy nefany enao ampiasa vola amina miliara amin'ny fifidianana multiple de miliara zany tsy manometsiny mpanao politika mihitsy fa nizaniza ampiasa vola tsy maintsy mitady tombony sa tsy marina zany iza enao ve tony ampiasa vola amina miliara na William ampiasa vola amina miliara dia dikely za ampiasa vola amina miliara mbo faty atoko fa tsy maintsy bénéfice amina miliara koa ny enao dia dikan'izany inona mba azahoana mandresy amin'ny fifidianana raha izara ty sorta fotsiny aho ohatra 1 million ty sorta fotsiny atao fa 25 000 ohatrin'izay izara menaka koa 1 litre isaky ny olona 1 million de litre ohatrina ny litre ny menaka mbola izara kaskety mbola izara ny rehetrarehetra sinsisy dia ataovy ny compten'izay fa amina miliara zay fa matoa mampiasa an'izay dia manatena fa misy bénéfice be ho azy koa fa ny vahoaka ahoana ny vahoaka mahazo menaka ianao 1 litre mahazo vola anao 50 000 mahazo t-shirt anao anankiray fa tsy izaran'izay aminao isambolana ntsony anie ny candidat rehefa ilany fa dia tsitsitsio iny mandritry ny herintaona ny menaka 5 taona ny menaka 1 litre sy ny varo 1 kilo satria any amin'ny fifidianana ndray vao misy zay zavatra zay ary ny candidat Mailhol ve mato milatsaka tsy mba hampitombo an'izay bénéfice zay ko za raha ohatra ka hoe izara t-shirt izara menaka izara fanomezana vola 50 000 itsaky zay manao mitiny raha mampiasa vola ohatr' zany tokoa aloha dia mitady tombo tena mitady tombony koa nrehetrarehetra ve mampiasa vola dia mitady tombony dia za rehetra zany Paulin sa Pauline nany tsy mba hitady tombony zay moko raha ohatra ka ampiasa izara menaka ka tsy maintsy zao le ambesako za tsy izara zany nefa naseko zany teto Majunga za tsy izara zany anao zany anatin'le tsy izara t-shirt amin'ny za tsy izara t-shirt zany oa sady tsy izara vola amin'ny olona zany tsy zarazarany zany rehefa tsy mety amin'ny olona zany hoe tsy saosy koa ingare zany ke mandeha amin'iny fitsanana iny misy olo manao zao aiza ny saosy rapasy zarina zany le vahoaka depotika le firenena natony sy William za zany raha ohatra ka mbola zany no ataoko tsisy maolom-baovao fa mitovy amin'ny rehetrarehetra ihany raha zany no ataoko fa raha misy satria za tsy ampiasa vola aminao dikan'izay rehefa tonga mifanjakana zany ray zany nanomenao ino moa ny récupéreko aminao ny mandritry ny 5 taonako zary tsy nizara vola atao aminao dia ny projet de société ko nomeko anao karaha tavavoaka io miaraka amintsika malagasy dia zany ray zany nanome anao ary ny 7 isan-jato nomeko anao fa ny apafilony ihany nitazombo amere-pirenena dia tena olom-baovao marina anao raha ohatra ka tafita fa raha ninninona olazaintsika eto ny olona efa ohatsay malagasy zany raha vao tonga amin'ny fitondrana io tsy maintsy ireo équipe araka le voalazana teo ka zay no itenenako hoe tena lehibe zay ary tadidiko zay rehefa tonga fotoana fampelezan-kevitra pasteur tazomiko tazomiko aongany mihitsy ho aza azavela maritra mandara aongany ary za dia anao taratasy mihitsy zay zay manao misy engagement ifanaovana vahoaka anao engagement tsika vahoaka fa raha tsy miova ny fiainantsika ao anatin'ny mandana anankiray dia za tsy mirotsaka tsony hoe mandana faharoa fa tonga dia mijanona raha tsy zavatra miova eto amin'ny projet ananao koa ny hoe zakantsika hoe ilze parse io fotsiny raha io ilze parse io ny azotsika 500 taona tsy ritra ny réserve ao anatiny io ny gaz sy ny pétrole etra io raha io fotsiny trandrahantsika zany
dia mitovitovy amin'ny Dubaïtsika na ny Arabia Saoudite zay tsy misy afa-tsy pétrole fotsiny ao aminy nefa le firenena mandroso be. Misy ny karazana fanambarana natao hoe miara-miasa amin'ny Rusiana nareo azo lazaina hoe anoana anareo mihitsy amin'ny fifidianana ny ULG Pars no voaresaka tamin'izany. Anareo ve afaka migarantie hoe tsy misy contrepartie no anampiny zareo ny atoko politika zay tantananao? Satria zao matsy zava-misy reo candidat indrindra fa ny candidat goava ndreo dia efa misy hoe ampiny américaine miaraka amin'ny français nareo ohatry ny henanay misy loharam-baovao hoe mamofopofona Rusiana kitika ULG Pars ianao nefa français no aorinan'izay maty eo ve en fomba ahoana zany ny ahafahan'ny vahoaka malagasy hoe ino fa ho azitsika ny ULG Pars? problème tokoa dia zao tsy manana finoana tokoa tsika na dia ohatrany fotsiny lampy ary hoe misoratra masina dia zay tsy finoantsika zay mihitsy no mampitonga ny firenena ampahantra antsika eto tsika nge tena ampahantraina ny fomba rehetrarehetra mihitsy le anna teo aloha vetivety pasteur le sponse ka ho avy am'izay mako zany marina tokoa zany fa milaza ny candidat tsy zay efa nirotsaka zany tsy hoe kory le zavatra mamorona fa na ny candidat teo aloha nitondra teteza mita zany dia efa manana ny vinany hoe UEM ny filoha-perinasa manana ny vinany hoe vinany fisandrasana telopolo sy roa arivo ny azy zany anaran'ny vinako vinany fahazavana satria maizy ny fantrana sy ny fahoriana sy ny kolikoly sy ny dahalo ny firenena zany dia VF zany fahazavana zany ny any hoetiko misy ny UM fa misy koa zany ny VF dia samy milaza tao lengy reo le reo candidat reo misy firenena miaraka aminay ary firenena matanjaka firenena matanjaka fa tsy dikan'izany zany tsisy afaka ion'olona zany ny zay ho filoha-pirenena eo hoe tsy hiara-iasa amin'ny vahiny fa na tianao na tsy tianao tsy maintsy miara-miasa amin'ny vahiny ianao zay zany ny fanontaniana mipetraka hoe inona ny mety misy contrepartie ve izy io sa ho avy am'lizy za dia zao ireo candidat ohatra hoe ny filoha-perinasa na ny filohan'ny teteza mita na ny filoha ravalomanana dia efa samy misy firenena daholo zany miaraka am'ireo ny filoha teteza mita dia efa napetrany azy hoe frantsay ny firenena ray zany tononoko ohatra ny firenena ny filoha-pirenena perinasa dia hoe ny sinoa fa mbola misy hafa zany fa ray fotsiny tononoko ny filoha-ravalomanana dia hoe amerikana bekitany nakakana ndray dia ty za tsy nitady firenena hiaraka amiko zany nizaniza fa tonga ndray zareo Rusiana hoe anampy ana amin'ny lafiny ara teknika zareo zany tonga ny resaka hoe anampy amin'ny lafiny ara teknika ny antony dia zao le Rusiana tianao tena eto ve pasteur Rusiana fanjakana Rusiana sa mpandrarà Rusiana za tsy haiko na fanjakana Rusiana io nefa tonga izy anampy ana dia tsy mitady question sarotra am'izany zarakaro mba misy manampy anako inona ny asako loha amin'eo ianao vero fanjakana sa mpandrarà sa inona anampy amin'ny lafiny ara teknika izy dia tsy haiko izy fandeha zareo fa zany ve tsy ho fatany any ny tapiny ihany koa hoe mpandrarà io na ino misy ty na fanjakana aindralany ane zany fa tsisy idirako zany aloha fa zao ny zavatra nampatonga zareo resy lahatra hoe nanampy azy zany dia zavatra ohatran'ity efa nandehanany daholo zany zay neritreretinao candidat tena metrahany fanontaniana maro isan-karazany zay ty napetraka rehetrarehetra tany fa fanontaniana fandrika daholo io ary ty fanontaniana anankiray ty no nandraisan'ny fanapa-kevitra anoana zay candidat noeritreretino hotohanana izy raha voavaliny le question zao ny zavatra nanontaniana zaroana inonao zay izy ny zavatra ilainao mba hampandany ianao amin'ny fifidianana dia neny zay ilainao rehetrarehetra hampandaninanao amin'ny fifidianana fa zay natongavanay hanampy anao amin'ny lafiny ara teknika amin'ny fifidianana io karahanareo ve nitenenina zany tsy tonga dia 200 millions de dollars hélicoptère valo 4 farafakely mba 44 satria 22 ny région dia machine 4 roa tsy tonga dia zany ve ny valiteko oety manany oety manalatsaka avy any an-danitra ty amma pasteur tonga dia halleloia rotsaka ny mana vitahina tonga ty raha-pahafolo karena zany tsy avitanao fifidanana so Denis
sao de mba anatin'le na tonga anao irotsaka zay nanosika anao irotsaka hoe efa tonga ny sponsor fa lasy zao karazalany vao tamin'ity tonga nefa zany ny déclaration tamin'ny taona lasy zany de nyvaliko izy zao navaliko amy zareo zay tena lany anavy eo any no anampinareo anahy zay agatanao rehetrarehetra ozy izy de hoampinay anao ampandanina anao de zao no resako tany zao any voalohany aro aza voalohany niry zay parsio mila verina aminay Madagasikara fa io de fa ampiedivanay amin'ny fantrana satria zay ny toko politika iady mifantrana amerina nily zay parsao zay ny anankiray oa de ny faharoa arovanareo zay aratafika satria ny tafika anay eto de sady mampalahelo no maminatra mijery azy na ny karamany aza na ny indemnitaire tsy azo de lasa manao kolokolo fotsiny sisa mba hivelomana fitaovam-piadinanay fitaovam-piadina tamin'ny première guerre sy deuxième guerre mondiale mbola miasa 36 zao mbola ireno ampiasaina am'izao fotoana zao ka arovanareo zay aratafika fatelo arovanareo ny sisy ranomasina anay ny arenanay am'ty ranomasina ty de ataony japonais ny sinoa de tena tantely afatrakotra ary na de ny mpiasa mpamijoro rehetrarehetra eto aminay na ny mpiasa ny pesiny sisa reo ny malagasy de tsy mba mikoka ny tombontsoa am'ireny langouste crevette arena be ondana fa de io ny gasy manitra io arovanareo koa ny sisy ranomasina anay fa efatra manaraka an'izay raha efa naraka atsika amin'ny contrat teneninao ina contrat efa naovana hitrandraka ny renam-pirenena eto Madagasikara ianareo manaiky anareo tsara tsy manaiky anareo de tiany hevitro mizara roa 50-50 win-win kanaiky ana anareo 50% de anay 50% fa zaho a de tsy anaiky an'izany 1-2-3% zany trony no anjaranay Malagasy mety aminareo izy de zay fa zany hoa no ampandanina anazy zany raha tiany ampandanina any tadiavinareo ary ny farany ianareo no manao lobbying sur le plan international ny diplomatie nay Malagasy zay ny angatahako de lany aho raha ohatra ka fanapina avy any aminareo ny tadiavo zao ny tenin'izy zareo ry tonisy Uli tsy napoizinay ozy izy enao en tant que pasteur fiangonana zandriny no izany ny valiteny nomenao anay ampantany anao fa zay nanotaninay rehetra 200 millions de dollars 300 millions de dollars hélicoptère valo zany daholo ny valiteny fa zany ozy izy ny olona tadavinay zay tsy aly tetitsony fa de anampy anao amin'ny lafiny ara-teknika zay atokafana am'izany resaka zany de zay ny contrat 50-50 nily zay parse miverina fa ilo zay parse io raha tavaverina eto amitsika spécialité ny rosianina ny gaz ny pétrole io fotsiny moa tsy mandoa vola tsony ny marary rehetra tsy mandoa vola tsony ny mpianatra rehetra vita autoroute eran'ny Madagasikara na métro na TGV o ataotsika eto tsisy syndicat ny mpiasa na commune na ny pesa na ny fanjakana zany mbola ndeha hidina an-dalambe taky ny avantageny tsisy mpianatra amin'ny grève zany tsony taky ny avantage io ilo zay party io fotsiny vita ono pasteur tsara le contrat nifanaovana miaraka tamin'le Rosiana araka volazanao teo fa azo antoko zato isan-jato ve fa alohan'ny Moscou iaro atsika to zay tsy fanaraka amin'ny Paris sotranao zay fanontaniana zay tsy napeko zay fanontanianao zay nisy vazaha frantsay tonga atao aminatao ao nozy izy ny fandraisana tao am'ro olona reo de ao na ny nazaonao relation tam'ro nozy izy le vazaha frantsay zay zay mantsy anazy ahoana koa na tonga avanao eto trano koa rehefa za tsy niantso anao ka de ozy izy ny makakanaminy ozy izy zay ny tena makakanaminy ozy izy hoe tena io vazaha io colonel retraité izy io conseil politique ny Macron ty Afrika zany izy io efa 71 ans io le vazaha io l'équipe acteur tam'izany resaka taminazy hoe ianareo frantsay ozy izy ny tena mampahatra nyty firenena malagasy ty ianareo misy ny tena mpanonga-panjakana sy ny sisy eto fa zao any navalina hadalany mpitondra fanjakana anareo ny mampahatra anareo hadalany gouvernement anareo fa diputete ny mampahatra anareo fa tsy ny frantsay zany valiteny ngaray anirana daholo tokoa zay
be zany fitenenana zany ahoana ozy izy nolazoko relation taminao de anao tonga eto za tsy niantso anao reo koa tonga teto amiko koa za tsy nitady an'ireo za tsy niantso an'ireo fa efa nanaovany fanady adina tany ianao tamin'ny rehetrarehetra tany za raha miresaka hoe tsy tonga de nde amboariny frantsay toa zany raha fatany hoe kitikitika ilzepars sy ny nama sisisa io de ozy izy ionge ozy izy efa fantatra fa nareo malagasy efa navoaka ny Nations Unies ozy izy tamin'ny 79 ozy izy fa tsy nieritreretinay hoe zany ny zavatra resahanao aminay fa anampy anao zay ozy izy fa raha tena mitaky an'io tokoa ny malagasy de mitady porofo fotsiny zay fa voaverina aminareo ozy izy de ina porofo tadavina manangona sonia million eran'ny Madagasikara hoe tena mitaky an'io tokoa ve ny malagasy rehetra efa nisy ihany pasteur ny karazana fikambanana mitaky an'izy io fa ohatrany hatram'izao ohatry ny very anjava anako ohatra nefa nametraka fitoriana mikasika ny Juillet tsy fitoriana napetrako atany amin'ny ACC fa fangatahana atao ve ny manao référendum amin'ny malagasy hoe itsika malagasy ve tena mitaky an'io nositsika madinika reo fa ao koa mbola fotoky ny arena iadanatsika azo atao ve ny manao an'izay sa tsy azo atao antany any malagasy zay ny rekety napetraka tany amin'ny ACC efa nisy tony ve de mbola tsy nivalina izy hatram'izao sarotra be mamaly an'izany tsy zavatra politika ambany de ambany zany ka manahirana ny ACC ny mamaly an'izany fa tsy politika avo zany tsy vitan'ny ACC mamaly an'izany sarotra aminy mamaly an'izany de zao anangona sonia eran'ny Madagasikara zany hoe tena mitaky an'io tokoa ny malagasy zay malagasy tia tanindrazana zany za mino fa itaky an'io daholo fa ozy inao le teo aloha nitaky fa tsy nahazo normal ane zany tena normal zany satria nisy nyresaka tamiko mpanao gazety tao Tananarivo télévision rahavavy anankiray vao nandeha Malariva izy zany hoe ianao ozy izy itaky an'io zay parsi io ny tady raharano fa ny sao de misy manapoka io ny Argentine ane ozy izy nitaky an'le nosy malouine iny zay lasany anglisy fa raikitra ny ady ozy izy ary miverina amin'ny anglisy ny nosy malouine de ahoana no ahafahanao amerina ny zay parsi io nefa ny ina ny herin'ny malagasy ady amin'ny frantsay amin'io ozy izy le mpanao gazety zany de zao navaliko anazy marina ho any Argentine tsy navity ninona tokoa satria tsisy firenena matanjaka atao tsisy amerikanina niaro azy tao na rusianina niaro azy tao de ndratan'ny anglisy izy de vita ny occidentaux niaraka atao koa de tsy afaka izy fa raha misy firenena anankiray natanjaka ho any niaro ny Argentine na ny amerikanina na ny rusianina la niverina aminazy io nosy io niverina io de zao jerevy tsara nen'ny amerikanina zay firenena rovan'ny amerikanina tsy azo tafiana ohatra ny israelianina na inona dalàna ataony israelianina amin'ny palestiniana ny amerikanina no domosina tsy afaka mihetsika ny arabo na de tena potika ny Israely mafy de mafy any ny arabo tsy afaka satria ny amerikanina anio raha zany koa koety na ndra manirakanina ny atakeny nefa ny amerikanina ataony domosiny de iny raikitra ny guerre d'Irak iny koa ka isika ve zany raha ondamosika ny rosianina de tsy asa ihetsika la frantsa de andrasony aloha fa hotoisako zay amaly zay valiteninao zay de jereo iza ny firenena toanan'ny rosianina koa ohatra Irak Iran Syrie raso aloha Iran aloha nresahana Iran fa menacen'ny amerikanina ny iranianina hoe manao resaka nucléaire bombe nucléaire sisy menace fotsiny fa tsy sa manafika de ohatry zany koa Korea Avaratra manao essai nucléaire mihitsy Kim Jong Un menace ny amerikanina sy ny occidentaux hoe tena amboarina ina fotoa fa nidingina koa ngia ray taivy zay terinareo ndao ihany satria rusianina no andamosiny fa iny Donald Trump ndray nazakazaka ny fampirarahany Singapour andao alamina le resaka fa azamba manoatra an'io zary kely fa de zay zany maharesy lahatra anao hoe alefaso ry ilzepars fa andrasony aloha io koa Syrie ka mbola voongana mihitsy basarela sady hatram'izao na de ampidiny occidentaux hatrano le syrianina io nge fatana fa zalaria kileneriny no mampiasa fitaovam-bidina am'reto le toko manoatra ny fanjakana re fa tsy voongana hatram'izao basarela sady ka sanatry mivava ny dégâts naterany kosa tena enjana be pasteur satria tsy voongana izy fa le firenena potika à 80% Syrie potika sanatry mivava la dizela veka ikitikitika iaraka amin'ny rosianina ianao ikitikitika ilzepars de oetitsika de manao sanatry mivava hoe ene
ka de ina zany dikan'izao valo zany o ndralany zany fa tsy takenitsika valo de valo tsika andreto zany dikan'izany satria hoe zala zay koa anao tsy fahendreny candidat Mailhol tsy fahendreny candidat Mailhol natokavany eto amitsika fa tsy mbola nisy andreo nefa anaty programako zany hoe amerina nily je parsa zany fa nalefa n'Andriamanitra reo eto nalefa n'Andriamanitra reo anampy aby lafiniara teknika ivoatsika am'izao fahoriana zao karaha ino tavaverina eto amitsika hoe zalo iady ny misy tena zao konka hoe tsy ela io de vita matavy maty io inona tsy ianao hoe fampirin'ireo firenena sy ny sisa reo za de aperiko am'izao za tsy ampitahorina an'izany za tsy ampitahorina an'izany fa zao rehefa tonga ny androko maty ihany na inona ho ataoko na inona na iza iaro na amerikana na rosiana na frantsay iaro ana rehefa tonga ny androko maty tako zay koa ianao tonton meno ato rehefa tonga ny andronao vita ianao tsisy resaka ro mirahalahy koa rehefa tonga ny andro tsisy maro atsika zany rehefa tonga ny andro fihinana atao Europe zany mission nandrana tsy mpanotoko politika naniraka ana tsy fiangonana apocalypse naniraka ana tsy firenena rosiana na frantsay na anglisy naniraka Andriamanitra ngeny naniraka ana hoe andana vonjeo firenena malagasy reko ny fahoreny sy ny fitaretany fa ho an'ny olona zay milaza hoe nisy olona niteny an'izao hoe tsy nieto ary tsy hita zay anaovana azy ko il zay partsy ery tadiavinao tonatonana fe nao no izany avita mamerina an'io ny olona miteny zany bolokom-bazaha zany bolokom-bazaha zany satria tsy titanindrazana zany fa mbola mieritreritra hoe aloha ny vazaha ihany io fa inona nidirana amin'io ary olona fa manan-karena amin'ny vazaha ny olona miteny zany fa otsika avy iainan'izao fahoriana sy fantrahana zao zala zay koa anareo za tsy anaiky raha zany tonga amin'ny fanjakanao ka ny arenatsika eto mbola anaovan'ny vahiny rapatango am'izay atao rehetrarehetra io efa mandeha de mandeha ny fotoana candidat sady pasteur amin'izay niraisiko zany fanontaniany ama mpamorona ny antoko GFFM anao ama pasteur anao fomba ahoana zany ny tantanana ny firenena mba tsy hifangaro ny resaka politika sy resaka fivavahana sao de lasa apoka daholo zay eto misy miteny zany foaniny konenako so de perte zay misy le président karaha tsy Andriamanitra ko afita nafoanany kosoko ty asako so efa aminao le fahefana de mety revoaka malagasy tsy maintsy tsy mbola nisy président gegy na adalana nanao an'izany teto Madagasikara sady zany de gegy na adalana rehetrarehetra de anao an'izany nga zany nandranana hoe foaniny koso de sasany hoe araky ny tenin'ny William atao hoe avadika apocalypse daholo kinanareo mirahalahy reto hoe de anaiky an'izany ka raha tsy Pauline koa nareo de anaiky an'izany hoe avadika apocalypse daholo ny antony ametrahana fanontaniana hoe fomba ahoana zany ka zany angeoa zany ao tena fijery eto zany de mikatona zany fijery zany nanana président tsika teto katolika tsy ary mbola naeno tsika nilaza hoe vadika katolika daholo de niditra indray ny président FJKM tsy ary mbola naeno tsika hoe vita ny katolika ana FJKM mandray zao vadika FJKM mandray de za zany ny Paulin sa izany anarako sa ka misy mampiavaka azy anao ny mpamorona n'le fiangonana fa ny sasany fotsy mpikambana ao anatin'ny fiangonana ka tsy zany hoany na misy nandrana ana fa raha zany no atao 48 heures de miongana eo tena za milaza anareo raha vo za manao an'izany hoe za président de foanako nenako so de foanako ny fomban-drazana de avadiko apocalypse daholo ny olona tonga de midina daholo tsika eran'ny Madagasikara fa 48 heures de miala eo za olona mba misy ketrika kely ihany atoko za ve de anao an'izany anaiky ialamora zany areo hoe monsieur zay zavatra ray ka tsy ampiasa karaha tsy miala mora ohatry ngisana zalahy ny bulldozer eo raha tsy miala mora de alohanao miala mora tsy iky za ndray tsy anoatra andreo mpanao politika reo fa za fa hitako daholo za nge valao dimapolo taona zao to fotoana mifalevateny hitako daholo ny zavatra ireo nataondreo mpitondra fanjakana reo etrarety fotsiny inona tsy amana problème ampampianatra vola 500 000 ny angatana 100 000 ariary zany ve de tsy hovovana de ny arenatsika trongolo sy ny sino ray mitrongo io ny volamena sy ny rehetrarehetra reo de tsy hovovavy zany karaha manana mpampianatra zany de souffrir daholo ny zaza tsy mianatra rehetrarehetra sy ny ray aman-dreny 100 000 ariary di zany ve de tsy ho vita mitaky ny amin'ny teny sy ny avantage sy ny avancement ny mpiasan'ny commune mpiasa mpanjakana rehetrarehetra reo tsy mitaky 1 million reo na 2 millions fa nefa de tsy mena zany satria ampantrana arak'izay tratra itsika de ampantrana alaina ny tany ny gasy rehetrarehetra de alaina ankeriny zay manam-bola de satria ny gasy atao hoe olotsotra anazy
izy mety hoe tany efa mipetrahany tao 20 taona 100 taona izy moa niakany io vetivety eo misy hitany mpiasa mpanjakana any hoe ry misy tany mpanjakana zay tsy mbola vita taratasy de amidiny amin'ny mpanambola tonga avy any mpanambola miaraka amin'ny titre de tonga de miala fotsiny zao anao tranon'olona firy nitrongisina sisisy de mitondra fanjakana de efa niara-dalàna ihany niara-dalàna fa tantandalàna miala rehefa tsy manana taratasy zany ve nitondra sao de misy mijery atsika sao de misy mijery atsika ndray antrano de miteny sao de otrongisin'ny bulldozer ny rosianina koa zay rehefa tonga eo le rangayo tsika de zany ho nakana lesona zany nakana lesona zany mpitondra fivavahana ny nandranana voalohany amonjy ny olona madinika fa tsy amonjy ny mpanakareny fa ny madinika ny nandranana zany mampitonga ny olona miteny mivavaka aminazy olona mahantrandra kely doloko zay nandranana amonjy ny mahantra amoaka anazy tao mifantrana io ataoko iny mpanakarena be sy efa be vola be anampiangonao akao ianao fa manana de efa tafity ianao de efa mijanona any ianao fa aloha reto madinika reto no vonjeny mba eritreretinao ne zany hoe tranon'olona efa niorona firy taona teo ino mba niarenany mba lany rondo tamin'io izy mba navitan'io satria izy tsy navita taratasy tany amin'ny domaine sy ny rehetrarehetra de ao ngizy tsy manao kolokolo ny victime mazao hoe aza manao kolokolo ianao fa tsy zavatra mandeha milohany daholo izy ataonao victime ianao de ahoana moa nafan'le olona madinika renao taratasy any amin'ny fanjakana mbola vezivezy ny mpiasa mpanjakana verena fa tsy misy dossier tsy ampy zao io tsy vitanareo io zao vetivety ny olona tonga avy any de tongisina tolo zany tsy mety zany tena za aloha de tsy d'accord am'zany fa za aloha de efa apetrako mazava deny zao fa raha tonga zany fotoana zany ka za tokony tonga io tany gasy io miverina aminazy io de ianao zay tonga atao vo afako maly nanana titre ny tany io azo foana anaraky ny lalàna io titre anao io de averina amin'ny olo raha ohatra ka vao mariny le vahoaka teo fa ireo tokoa ny olo efa mipetraka taona andritry ny 20 taona 10 taona 7 taona de amarininy ny foko tany de miala ianao zay vao tonga atao fa miverina amin'ny tany gasy verina amin'ny tany gasy na gasy mpanambola ianao na vahiny mpanambola nakakeriny amin'io averenao aminazy ny tany gasy zay trano ny ravahanao tao didiko koa anao amerina ny trano mamboatra trano an'ireo olona reo ianao fa za atao an'izany ny gasy fa tsy lasa kosa tsy lasa kosa raha zao nanaovana atsika ampahantrana ampahoriana tsika malagasy candidat Mailhol ny rivotra politika misy am'izao de ny fifidianana fantatarana fifidianana misy any koa moa zao le manohatra an'izay fa ny fanorenana fotony no tokony ho atao ianao tany amboalohany tadidiko tsara nitaky an'izay fanorenana fotony zay am'izao ianao sana ifanao candidat fa de nitaky ny tokony anatantarana fifidianana ya mariny zany le antoko mitaky an'le fanorenana fotony zao ny zavatra tena eritreretiny zareo asa mbola atao aloha le fifidianana fa aloha manareo fanorenana fotony de efa niresaka tamiko koa izy ireo de zao nanontaniako an'zareo hoe le fanorenana fotony oa zavatra tena tsy maintsy atao zany ary za koa mitovy hevitra aminareo am'izany fa le fandraisana le fanorenana fotony fotsiny mety samihafa ny ankilany zany mety nandraisana le fanorenana fotony de zao miala aloha ny fanjakana de mbanao tetezamita zay le fanorenana fotony tadiavina zany mitaky tetezamita zany ny antony anaovan'ny zareo zay fanorenana fotony zay fanorenana fotony zay zany efa le fanorenana fotony tena tadiavina de fanovana ny lalàna eto amitsika mihitsy voalohany lalam-panorenana tsy maintsy hovana zany lalam-panorenana ary ny lalam-panorenana eritreretiko ampandroso an'ity firenetsika ty tsy hoe état unitaire intsony fa fédéraliste no hitako hoe mety ampandroso atsika zany hoe niarena vokatra eto am'ty faritry ny Majunga ty zany de tsy anaovanao zavatra hafa any amin'ny faritany any aloha fa eto aloha ny kokany arena io na ny lalana na ny trano hipetrahana na ny fambolena na ny fandriampahalemana sekoly tsy mandovola ny hôpitaly tsy mandovola azo atao amin'ny arena na io taontsika hoe arena atao soalala mo le vy trandranosono io raha io fotsiny no avoaka tsisy mandovola zany ny marary eto Majunga tsisy mandovola zany mpianatra eto Majunga vita io lalana makany mitsinjo makany soalala iny vita daholo reo lalana rehetrarehetra zay tsy vita am'ty faritry Majunga ty misy fa orinasa mitsangana eto ary ny vokatra avy amin'io de eto no ahodina fa tsy alefany ivelany ny ferarona feraplace ndraitra avy amin'ny vio anaovana fiarakodia sy ny sisa de ny faritry ny Majunga province Majunga zany no voalohany kokan'izany hatrany mainty rano any kokan'izany voalohany reny zay tsy lany am'izay no
alefa ny fanjakana Foibe de ny arena dranomasina eto Majunga rehetrarehetra koa na zay mety vatsona vola mety mifaritra ty de ny eto aloha tsisy olona tsy mananasa zany tsisy olona itaky zany hoe zay ny avancement sinsisa zany tsony fa ngamba ataoko hoe hiakatra zato avy any ary ny karama am'izany zay le rafitra hoe tena le eo am'le faritany mihitsy ny mahazo n'le tombotsoa amin'ny arenany fa ny tsika ny eto ny mahazo tombotsoa ato ny tombotsoa no mivoaka eto ny faritany Majunga tsy migokany zany any ny olona eto raha betsaka ny ampafolo zany mba hoan'le vahoaka ty fa ny 700 isan-jato any fanjakana Foibe daholo satria zay le rafitrako zay le rafitra io raha milezan'ny olona anao ianao vera fa président mbola inana hakafafolo karena amin'ny vahoaka nefa vahoaka fa manitra ty zaho maka satria zay nylazan'ny baiboly tsy mahazo maka akoatra ny fafolo karena any amin'ny vahoaka na ny fiangonana na ny fanjakana zany hoe na ny taxe zany na ny TVA tokony 10% ny 90% ny vahoaka fa tsy hoe 20% no alainao ny amin'ny vahoaka nefa vahoaka fa sahirana fa mahatro io de miakatra ny vidim-piainana am'le 20%. Ary rapidina ndray le ampafolo mba atao ampandimina de andraso ny aloha ny ampafolo no alaina de io ampafolony io no alain'ny fanjakana amin'ny vahoaka fa ny 90% mijanona any amin'ny vahoaka za lazaiko anareo mirahalahy évaluer ny ohatrinona ny valeur ny boîte de rose efa naondra ny mpitondra zay ny fandimby teto amitsika ary ataoko hoe raha kely indrindra mety efa any amin'ny 10 milliards de dollars ny volamena naondra antsika teto hatramo zay fandroanana volamena avy eo be tanimbary eo zay ataoko hoe io fotsiny efa amina raha kely indrindra fa amina valerana 10 milliards de dollars any ko de andao ary atao hoe ny ampafolony ihany no alain'ny fanjakana andoavana karama-panjakana andoavana ny avantageny ny avancement rehetrarehetra tsy etsika tsony karamany tsy tseny-tsendika tsony tsy tapatsony na nipiasan'ny commune na nipiasan'ny pes na nipiasan'ny domaine na nipiasan'ny tribunal na nipitamby filamenana na nitafika na ny mpampianatra sisisa tsy laninao ny ampafolony zany 10 milliards de dollars zany ny ampafolony 10 milliards de dollars zany 100 milliards de dollars 100 millions de dollars de ny 700 isan-jato no any amin'ny vahoaka de 700 isan-jato na anao autoroute eran'ny Madagasikara tsika na anao arabe mbola misy any étage ary tsika atsangana orinasa eto de nitsika no trandraka azy de ny orinasa zavatra efa voahodina naondrana ny velany fa tsy zavatra manta no aondrana any de ohatran'le zava-misy am'izao fotoana zao mamorona orinasa feno zany eran'ny Madagasikara na ny olona ary mahasotrano automatique fotsiny ny olona hipetrahany manaovana cité building de miasa le olona de 10% ny karaman'le olona no andoavany an'io fa an'io de afaka 20 taona de lasa n'io trano tsisy gasy tiana trano zany tsony am'izany satria le 700 isan-jato lasany amin'ny vahoaka efa ela tsika ny pays émergent raha ohatra ka zany natao mitondra politique te fa zany tsy vita mpanao politique mitondra fivavahana mavita an'izany satria efa zatra makapafolo efa resaka anao mpanao politique tsy zatra makapafolo 700 isan-jato tanany tsotra iny 700 ihany zay mpivavaka attention monami zay ihany de sika androsatsika ny fanontaniany anao zao pasteur raha vao pasteur zany de efa madio ny fandraisan'olona azy anefa am'izao fotoana zao ny olona zany efa mandray politika hoe ho zavatra maloto kopakambava zavatra fampanentanana pokaty anao nefa niditra ao anatin'ny politika hitrandra raha maloto zany marina zany teninao zany William vao politika de raha maloto satria nahoana vao tonga amin'ny fanjakana ianao de tsy maintsy angalatra zany zay tsy mangalatra mahantra professeur Zafy Beroun zao ny président ny africaine nahantra indrindra fa tsy mba nangalatra tao fitondrana na ny tranony ary mbola saika lasa andralahy satria tsy mba nangalatra tsy nihinana raha politika zany de tsy maintsy lainga fita-bahoaka fangorona karena valifaty politique corruption tsy problème na misy olona firmaté ao fa rehefa azoko miseza de zay de hitra am'izany tokoa venao pasteur araka ny teny tena politika tokoa no mangalatra fa ny politika ny baiboly aza mangalatra samy politika ero kina ny tianao ataoko rehefa tonga mifanjakana anao politika an'ilay mangalatra io nataondra latra am'izay fomban-drazana tsy hita zay maharatsy azy sa anao politika ny tsy angalatra zay politika ny baiboly aza mangalatra politika ny mandaingy fa politika ny baiboly aza mandaingy politika ny fitiavatena politika ny baiboly tiavy namanao taka ny tena izy hoe candidat Mailhol ohatry misy viro iny ohatry misy zavatra mamatotra rehefa tonga ao no tavitra anatin'ny cercle io no raha vao tsy arakinana amin'ny dralahy de miomana tsara fa ny lohany ihany mitondra an'izany
za zao président république za lohany raha mondrana boîte de rose atsokotsoko ataoko any mikontoko any Dubai sy any Chine sy any paradis fiscal rehetrarehetra any de tsy mety aniraka anao nge za tony eo ambany koa fa zany ka mavita rery am'zany mba makako mialatsiny am'le fiteny manao ela komba makafa azay atao betsaka ny lava ataovy kelikely de no koa tsy mety aniraka ny William ny président ty zao ny ana zao vela makafa azo atao betsaka ny lava ataovy kelikely koa ny la William koa niraka ny ambany eo manao ohatra ny amin'ny ambany iny de raha tratra le équipe atsika any ambany any de tsika ihany tsy mety miaro ny lizy hoe tratra le équipe tany fa tsy mitany film ale avoa io ateneny fitsarana hoe baiko avy any ambony fa avoa io satria za lohany manao fa raha za lohany tsy anao tony za miteny aminao za raha maheno misy boîte de rose mivoaka any na volamena na vatso tsokosoko raha maheno an'izany ka draiko anao roapolo taona asaiko averinao folo aveniny zay mivoakanao tany zay mivoaka fa omeko fahefany ianao hanagatra zy olona ambaninao koa de ny ambaninao koa menao fahefana koa nagatra ny ambany za lazaiko anao foana ho azy io fandrahoana boîte de rose volamena tsokotsoko mampahatra atsika io iteny zao na tokatrano mijery atsika hoe enganie de misy koa ny iteny hoe amirediredy koa le raha tsy maninona normal zany matoa ny olona miteny redirety dika zany fa manan-karena ny olona miteny an'izany na ny olo satria le image dégagé ny politicien eto Madagasikara mihitsy nefa tsy ananan'ny olona confiance ratsy zany ratsy endrika efa tsy matoky zany ny olona de zao tsy maninona zany rehefa tsy matoky enao pasteur mbola tsy tonga ao amin'ny lapany avoloha enao de miteny an'izany fa rehefa ao enao ka de zao ary raha zany etreritsika de zao aza mitady olom-baovao zany enao fa ny teo ihany avereny raha tsy rehefa zany eritreretitsika de avereno ihany ndraiky alataloha fa reo mbola vonona ny iverina ary mbola vonana ny aka fa manova olona ny fitondrana pasteur mety menao zany aloha hoe manaiky za fa manova olona ny fitondrana misy olona milaza mihitsy ary hoe ny fitondrana ve ny malasa adala sa ny adala ny nahazo fitondrana misy olona miteny an'izany ane ary mariny zany fa zao ahoana moa ny tsarako ny premier ministre vao mipetraka io ny fisany mbola tsy vita ny asany mbola tsy hita zy asany atao ka lazako hoe tsy avidy io hoe inona ny ilanan'io hoe tsy nivoaka atao amin'ny député 73 io attention tsy nivoaka atao aminay io sady tsy député io avy aizy io voaka avy aizy io tsy mahavity ninona io ary na ny député teo amin'ny 73 ane tonga didiny tabataba daholo vao navoaka le premier ministre atrany amin'ny radio miara-manonja avy aizy io tsisy manaiky an'io taizy io nytolona taizy io tsy teto amin'ny trésime tsy hitany akory ny tsy vatabeviny io makaza makay nalalana iny de efa ministre ny ravalomanana taloha fa tsy mampara zany sisy io tabataba daholo ny député na ny mampara za vetivety tao ny arifa avy aminay ihany io ka avy aminay ihany io fa zay ke tsy nalala miova zany ohatsinareo manova tokoa le politique rehefa tonga ao fa zao ho hitanareo koa ry zay ataoko fa za koa anova tena anova koa satria manova rehefa tonga eo fa za tena anova an'izay fanovana zay fa anao politique ny tsy angalatra raha mangalatra ny politique anankiray za anao politique ny tsy amita baoka raha mahita baoka ny anankiray za anao politique ny fitiavana ny namana tsy angorokarena ho an'ny tenako fa ho an'ny vahoaka no meko fa misy politique mangorokarena politique ny valifaty za rery lazaiko anareo amin'ny raha tsika mety totokatrano ato za rery tsy manana valifaty atao amin'ny filohan'ny rajoelona na ny filoha ravalomanana na ny filoha ratsiraka na ny filoha erajonary mampiana fa mba imagineo ane raha filoha ravalomanana na filoha ny tetezamita ny tonga eo mila efasanareo asy vemmaretso teto Madagasikara malaky mila efasanareo satria zany ny politique eto politique ny valifaty mafy ane nahazo ny time sy ny mapara na de ny tsipa na de ny fitsipahan'ny ASVM ny mapara rehefa tonga tao amin'ny fitondrana ny ASVM mafy ane reny de normal raha manao valifaty ny olona normal ka za ihany tsy manana valifaty atao am'ireo tsy manana valifaty atao am'ireo olona reo fa andao hiara-iasa andao hifanometanana de ampandrosan'le firenena fa zay no condition miady amin'ny fantrana tany-tandalana mamerina ny ilzapa 10 minitra ny sisananatsika candidat Mailhol mandeha ny resaka am'izao fa anisan'le mangalatra départ anareo miresaka fanaovana propagande mitety ny faritra tonga teto taptanana ny Majunga zalahy kory mba mangalatra
ona candidat Mailhol sanga nanomboka an'izany aiza hoe fotoana mandehany fa zay ambandany ke aiza hoe satria nisan'le fanangana fotodrafitrasa lehibe indrindra ty Afrika aiza hoe izy iny am'izao taona zao ho an'ny efa midalina étage voalohany zay am'izao fotoana 3 étages moa le izy 3 étages efa midalina voalohany zay am'izao fotoana zao fa matsimbola avaiza moa fa matsimbola zao mibaiko nomeny Jehova na tadavy anao olona 7000 eran'ny Madagasikara mivavaka apocalypsie de olona 7000 io ataovy mandoa 25000 isan-kerinandro de manana carte misoratra anarany de zay mandoa mihoatra tsy maninona zay tsy manana 25000 tsy vitadazanao de mandrosaka zay foinao de zay ny financement io efa valerana 3 milliards zao nefa nitsanganao tamin'ireo olona 7000 eran'ny Madagasikara nareo firenena vahiny ary gaga ahoana nahafanareo manangana zavatra tsisy financement ambadika tsisy financement velany na tenao hoe tena volan'ny mpiangona apocalypsie mavaka apocalypsie madio zany toke azo atao nge mampandrozany ty firenena ty oa tsy voatery tsy maintsy anafatra vola sy trosa volany velany ianao fa ny mpitondra atsika teto any problème mpitondra atsika teto de ty voalohany eny no tongavany tao efa tsy normal fa neken'le firenena vahiny any fa condition manaraka ny condition nay ianao fapetraka io de jerevy le politique an'le vahiny le ampahatrany atsika eto Madagasikara ohatra zao toko mekotra anankiray fotsiny tsika rarahana ny manapaka bois de rose rarahana ny mitatitra bois de rose rarahana ny manondrana bois de rose lalany raisam-pirenena manontany atsika izy ny mpitondra nanomboka tamin'ny filora valomanana nakatiny tsy nanondrana bois de rose ampidirany zareo amikizy le mpitondra atsika ianareo mpitondra afaka manondrana fa zao tsy azo ampidirina ao amikotin'ny fanjakana io fa ataovy amikotinareo aty ivelany de ozy ny mpitondra kometrehtra hoe mandaharay 5 taona raha mahazo miliara na million de dollars mety milamina ny taranaka mandeby tsy maninona zany de atao ary atao tsy misy mpanohatra afaka manondrana bois de rose zany tamin'ny filora valomanana tsisy tia mafaka manondrana bois de rose zany koa tamin'ny tetezamita ary tsy misy koa mapara afaka manondrana bois de rose tamin'ny andron'izao fitondrana azy VM zao fa ina zavatra misy afaka manao zany zay mitondra fa zay mialoha tsy afaka manao de io vola io tsy maintsy apetraka any ivelany amin'ny compte any ivelany de voafandrika am'izay le mpitondra atsika raha vao tsy anaraka ny baiko ny gelena eny avoaranareo aty kejainay ny volanareo ty ivelany raha vao tsy anaky mibaiko avoakanay ny dossier malotonareo tsy tsarainay amin'ny cour pénal international ianao fa nanondrana bois de rose atsokotsoko fa lalany raisam-pirenena io avoakanay vola benao amina million de dollars ty amin'ny compte io satria ianao président république ohatrinona ny karamanao kony anao ny manana vola amina million de dollars ty aonao anao ny manana trano be sy villa rehetrarehetra ty avelany aty nefa ianao président république mandaray de kejain'le vahiny de tsy afaka le mpitondra atsika voatery tsy maintsy manao inona sisa oy misy hoe ina ary zany le tao miondrika de miondrika zany mitraka de mitraka zany karaha zay ny takin'le ataontsika hoe efa anohananao raha teknika sy arabola raha zay ny condition apetrany hoe mandrana bois de rose ve hoe manondrana volamena karakaraina sy ny karazany fa zay tianay atao aminareo tiana atao hoe de zao 50 enareo de 50 enay zay ina ny tiana atao am'zany zay ny tiana atao za ndray raha saina anondrana bois de rose zany za fa maka lesona zao za tsy aminondrana bois de rose na volamena tsokotsoko zany satria voatran-dralahy koa raha anao an'zany ary tsisy politika fanovana zany eto raha mbola zany no atao so de fa ireo no malaza fa mety zavatra hafa ndray no ataonao de andraso aloha za ndray tsy ametraka volako any an-dafy zany aka ho fatipatorandreo fa zay volako eto Madagasikara de ataoko eto ary ny problème amitsika de zao tsika rery zao ny firenena manan-karena indrindra amin'ny arenak'ibony tany nefa mantra aona ampantrano tsika tsy manana banky na iray aza dikan'zany ny volanao koa na le banky aza de fafatorany banky tsy mahazo mamoaka vola mihoatra ny 50 millions tsy mahazo manao versement mihoatra ny 50 millions fa de mbola misy enquête be daholo enquête be daholo no atao zany zay ampantrana atsika zany natao tsy manana atsika na compagnie pétrolière ay na ny jiramary tsy manana compagnie tsy afaka manondrana pétrole ho azy manafatra pétrole ho azy de io miakatra io ny vidim-piainana vahiny daholo de zay tiana ataony anaovana ny vidiny ny orinasa manao menaka tsisy ny biscuit ny bonbon vaza daholo
de ny orinasa gasy ezana potena potipotena daholo ny gasy de le mpitondra fanjakana de tsy te lalanjany fa nitombotsony ihany ny vatany potena ny diko potena ny zao zy ny retraretra ny orinasa izy zao ny orinasa gasy mba miroborobo am'izao fotoana zao orinasa gasy iny tsy vaindolo miroborobo eto amitsika eto mampalahelo ia efa mamaraparana ny fiarahana atsika ny amezanao zay volazantsika teto candidat Mailhol hitako tsony zay amezana zany fa de zay zany projet de société koa de vita ny anazy zay mety aminareo izy de zay ny azy mety aminareo izy de zay ny azy zany zay no ataoko zay ny programme anasako zay a de samy misafidividy reo tsy mety aminareo zay avy reny andro mpanao politique reo fa reo mbola vonina ny andaka baolina mbola mony baolina reo fa de zay fotsiny ny azy zay projet de société ko misaotra anareo mirahalahy nanasana misaotra atsika tato tokatrano tonton tantiny misy mitsifitsifotra mihitsy ny sasany hoe makozy hoe fa mitaka hoe devoly hoe tsy maniny zany fa zay no ataoko na ina lazanareo na ho devoly na ho anjely latsaka tany zako tsy andray letsa tany fa Mailhol nateraka ny mamako ono aoriny Fandaharana RTN Majunga aiza nanohizana ny collégium zay ny rendez-vous manaraka collégium 11 août collégium hitondrana mbavaka ny candidat Mailhol maneran-tany fitombavaka zany satria raha sitrapon'Andriamanitra ametraka ny dossier ny candidaturako zay a vao manomboka ny fisokafan'ny fametrahana ny filatsako fidiana io de efa mikarakara ny dossier ao ny mpiara-miasa rehetrarehetra de ametraka azy io de efa tafapetraka io zany ezanao vitany alohan'ny 11 août satria io ny calendrier-nay Antananarivo collégium zany de collégium zany ndray aloha zany manahirana mameno azy fa de zany fenonay fatany any fotsiny efa feno izy de zay tsy feno izy efa vonombonao zany le caution iny ndray efa vonombonao iny zao nalaina tamin'ny ampafolo-karena sa mianina manokana mihitsy aizako nidirany ampafolo-karena amin'iny iny angezy za ange tsy candidat ny fiangonany candidat ny CFFM mitoko politique efa nilazana ny président parti politique fefa ao ny 50 millions président efa naomanina eo ny 50 millions de efa milamindamina tsara ndray am'zany fa tsy indratsondra rivo zay inery izoratsika ny candidat Mailhol André Christian Dieudonné zay nanaiky ny vahiny tamin'ity atakariva ity niarahanao teto amin'ny RTN M3Tv ary ny VIVA Majunga niara nanolotra an'izay tafatafa niaraka tamin'ity candidat ho amin'ny fidiana filoham-pirenena eto Madagasikara ity tamin'ity takariva ity narotana fandalovana eto Majunga nanasana azy manokana ary nitondrany an'izay avina nietreretiny fa apetraka hitondrana ny firenena malagasy izay isoranao tantokatany tany nanaiky ny napetrano anay ary dia isorana koa anao candidat Mailhol nanaiky ny vahiny tamin'ity takariva ity misaotra anareo mirahalahy misaotra atsika rereny tatatokatrano tany ataovy itony voankazo anala aloha niafatra zay nameko tao zay mamy atelemy zay mangita aloha fa de mba hevitry ny candidat Mailhol zany zay de misaotra betsaka samo teny Andriamanitra ampropagande retsika mifankahita ia izay zany no mamarana ny fandaratsika androany makatrika atsika rehetra ny tokatrano any nanaiky nanaraka izay voalohany hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray